fizarana faharosady farany amin'ilay tantara ny soratany Nambo Miventsy mitondra ny lohateny hoe Simsononga. Ramsetatanta ny Aina Razafy miaraka amin'ny gomina Caroline sy Nambo Miventsy no amelona ny tantara. Nandra ifeo Kamikaze Rakotoarivony. Tompona ndraikitra tsy mpanatotosy Nambo Miventsy. Ji mahafatifaty aeriana mijery an'ity zanako ity dimy taona sahady tokoa moa izay. Tony tsy nisy rehefa horiko isan'andro taloha ireny vao tonga ny fisiny. Ary toa lasa finany be mandalaka misiny. Ianao koa manaitra ka? Tsy manaitra izany aho fa ny saindriny lasa lavitra loatra dia nasaiko ny fiherinaingana. Aza dia mampimery manoa. Tsy lasa lavitra izany saiko fa mba mandinika amin'ny voarikely zanatsika eto a. Jerinao ny raha tsy mahafatifaty kely ery mahita anazy milalao hoe. Matsiaro sambatra ery ary manoa. Ay ve. Jerenge izy dia enao navela mihitsy. Dia amfiry izany nareo manainga? Miandry appel fotsiny io dia tsy maintsy lasa. Dia laposany tatany ihany. Herinandro ihany akia. Tsy maintsy tafaveriny dada alohan'ny taom-baovao. Dia inona izany neto ny dada ho anaka? Inona ny tindry? Nonofotra angeza be dia pope dia dinette. Fa inona daholo izany ny vary angany amin'ny tany alehan'ny dada misy an'izany. Kanjony laingany oneny io izany moa. Fa misy ve? Na tsy misy aza dia aza matahotra ny zanaka dada fa tsy maintsy hitondrany voandalany. Dia mbola pena? Ampina iny? Dia mbola pina inona indray koa? Izany ve ho zakany dada? Dia neny kanjony. Ampina anona dada, ampina biscuit dia le biscuit misy chocolat reny, dia fromage dia chocolat ngeza be koa, dia bonbon manitra be. Lany ry daholo ve zany? Eko, sady tsy omeko neny. Fa maninona? Ka neny mandanga foanako. Mandanga hoana koa lasa nefa hoe dada tsy mandeha an'izany sady hoe dada tsy mahita an'izany nefa ny dada aza sady mahita an'izany mahazaka an'izany. Mampime mihitsy ny ty zanako tiry manoka. Ohatray efa miantso ry zareo fa zay andeha ho tsara mandroso tsara miverina ny malalako. Eny akia zay fa endry tsara daholo ny seriako endry tsara voary fa tsy manatapavany eny eny tompoko. Papa dada. Papay. Nono ahoana ki? Oviny dada ny tonga. Efa trandro izay dia 3 andro sisa. Efa vetivety kely akia. Ka za malahelo. Andaotsika neny ho any amin'ny Junior Live aleo akia amin'ny lahady tsy maintsy mamotsena mantsy ako. Manjary miminina daholo indray ny olona vao tsy misokatra tsika. Neny kosany ratsy fanabe. Io indrendry mila vaniny foana. Andao mekanjo dia andao amotsentsika roa. Amin'ny lahady ho atsika mandeha makany izany Ao aloha ndry midina fa handray olona vetivety neny. Tia kilalao andry dia tsy milalao. Dia aveo neny maraka amiko milalao Ie. Inona natao anao Neny. Ahoana? Maneno le telefona. Aleo aloha eo fa mbola mandray olona Allo? Dia niraisiny ndray le telefona ndry ity tena zaza pendina mihitsy ka. Ankizy amin'izao mihitsy no tena fetsy fa tsy mitovy tamintsika taloha.
ka dady ty miandro tiako. Teneno ary dada hoe mbola be olona be hoe fa rehefa avy eo tsy honeny. Ariva indray ty ny andro. Angatsika ne mbola tsy hody. Hody alohantsika androany ka tsy maintsy maketana manko ary apitsoko. Andray au revoir. Fa inona koa ty tanana feno fotaka be ty e? Lalao fotaka taiza indray ndry io? Avy lalao kivarivary tatsy amin'ny trofela ny sako. Andao sasana ny tanana fa matsiravina. Betiko indrira mbola manao ohatr'izao. Vretratsy. Aty atsina dia manao maloto ohatrin'io. Jerry ange e? Jerry ny akanjonao. Andao sasana. Samy eny tonga dia ampanjoya. Mafana be le rano. Ka ny danian'ny andro teo ve moa tsy afana e? Tonga dia andro izany ndry. Dia tsy manao dosy intsony any an-trano. Ie. Ahoa esory ny akanjo e? Sady izao mbola tsy be olona dia afaka mampandro indria. Neny mangatsika be indray a. Ka reto akanjo reto angamo izao azo ndry anaovana tsony. Mitovy any tsy nandro ihany raha verina anao andretiko. Ty lamba nenty aloha koa fa nafefanidy tsena koa io e. Trotroko ndry mody avy eo. Mangatsika be foana nenina dia mirakitra an'ity ary a. Apiripirina reto akiza. Vetivety fotsiny dia moditsika avy eo. Otry, tena mipararetra mihitsy izy marina. Voary a. Nga tena mangatsika be ndry? Ie. Ary maninona raha bataiko ery amin'ny vato be ry ndry e? Eny manko mba misy masoandro dia mitanin'andro eny aloha mandrapoditsika. Io izao mafana. Avia aloha ateriko eny mandra-pandamiko an'reto tandreto e. Alaiko eny ndry avy eo. Io a, tsy metsiketsika eo ndry. Manjary maloto indray. Tompoko. Vetivety fotsiny neny a. Vita ihany ty marina. Aleo hidina amin'izay ny tsena dia mandeha mody ka. Aiza ny akanjo maloto mivoary teo? Ty eny. Entina mody ihany tony fa manjary tavela ato dia tsy voasasa mihitsy. Izay fa voahidy koa ty. Ohatra e. Fa nakaiza teto koa voary? Voary a! Voary! Voary a! Tena tsy hitako izay naleha marina. Somba lasany aminareo voary? Felana. Tsy nilalao tany aminareo nga voary? Ody o. Ody akia. Ahoana akia? Manahoana akia? Tsy aty anga voary? Tsy tiao mihitsy izy ka. Andriamanitro, fanakaiza voary? Voary a! Voary! Fanakaiza re ianao e? Efa niteny neny hoe tsy metsiketsika eo dia mbola lasa ihany. Voary a! Inona koa raha nitangorona rehetra olona rehetra ery? Somba lasina voary. Aleo ranga jereko iny a. Mino fa lasiny mihitsy izy. Tena be olona be izy izany. Fa inona raha nitangorona andreo eo e? Fa misy inona e? Hoe mba hijereko? Azafady? Azafady? Mamaniza? Azafady re mba hijereko a? Voary! Andriamanitro! Fananinona ny zanako re olona? Nataonareo inona ny zanako e? Voary a! Dimy aloha se ino a? Voary! Maty ny zanako e! Se ino? Okizay Nananinona a? ny zanako a? Andao tsika mody ndrazana dia atao izay tokony atao rehetra ka. Voary a! Fa
nahoana fononareo ny zanako nataonareo inona masony tsy voavaly eto zany se eno voanakegnatsonao mitsika zay teo kazo tonga nasesiky ny razana ianao aleo mialeto ka sady efa reny tamin'ireny koa mitsabo sy ny mpitany filaminana ananinona ny zanako tsy manaiky an'izao ahy nizaniza na vitan'izao dia aza manately no afabela fa matateza valyfaty tonila izy maninona raha any amin'ny masinjanany sy ny lelanjanany sy ny fonjanany any nalaina fa tsy miah fananinona oka lesy azy oka lesy zay ro mamoa azy jereo ngese eno hoe mba apio lesy mivady lafa mampalay loatra izy jerena samy mihitsy anaka mahereza ataon'izao ny saina dia ampahereza sy heny vadinao fa aza vela hitanondrika toy io raha marareo dia sahirana sika atovy-tsaina foana anaka hoe Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zaka tsy rariny voary fa nahoana nahoana ny teny lozanao dady nahoana ny nafonao dada sineny tiany loatra angelanao ry voary orazy lesy manoa ahoana ki vo tokony mbola nandroany zany malasa ny voary kely somba tokony alovany atao tranontsika ofaina ahoana koa ka ohatra hoe mba afamadibadika eo zay azo avadikako mampatsiahy fisiny daholo mantsy zay rehetra jereko ka tsy mety afaka atao anaty masoko mihitsy ny endra mila ho lasa dala mihitsy ange zaro manondra indray fa maninona efa teninina foana ianao hoe amboary ny saina za koa ty dia miseho mafo ery nefa ny aza ny tena mila tsy ho zakako tsy tiako aseho an'seheny mihitsy ny alahelo mavesatra atao anatiko manoa tombola mahita azy milalao eo toko tamin'ny foana ny anao kosa nge tsy mba ahorinao reny kilalaon'ny paretakeraky ny trano sy ny tokotany reny reo nitazanao foana isan'andro san'andro ka tsy vitako aiza moa tsy ho hitanao tony mbola milalao eo foana izy tsy mety mino saiko manoa tsy mety mino hoe tena marina fa lasy izy lasy voary manatena fa mbola iverina izy raha mahita an'ireny kinanjo haloka sisa mitoetra hitako foana ihany izy fa saingy tsy mahatsapa amin'ny fisiko akory nahoana re Andriamanitra te navelana andahoanay ny zanakay averinao aminay ny zanakay fanahoana Andriamanitra indray ianao oka zay moa ao fa ahorintsika ireny dia avadika ny ato an-trano raha zay no mety mampitony ny alahelo indrindra maheresany vadiko zany ambaraky ambe 10 atoandro zao sofa efa masaka ny sakafo neny raivo mantsy ny lazandalo aty androaniko aleo aloha finosana ny vary sao dia mangatsika mandra-pinana ka voary fa maninona eo ianao ary maninona mitomano io avia aty amineny zany zanako izany tsy raha iny akory marina zay lazaiko fa tsy mandrakitra mitavany fotsiny ranomaso mijery aleo atoniko fa zanako io ka jery raha tsy mamparona ry ty izy voary avia aty amineny mangina amin'izay ohatray fa tona ny zavona tamika teo izy voary miverena moa sehena fa maninona ianao manaitra ianao ry manoka lasay sy voary teo seheno amboary ho any sainao voary efa tsy namatsika intsony tonga teo izy ry manoa mitomamy be izy
raha zavo sendra andray azy trotro azy indrindra no nanjavina tsy hitako tsony izy. Tsy afaka niverina zany tsony izy ary sy eno eo izy ry manoa. Ny sainao ny lasa lavitra loatra ka any ka mamorona ny tsy misy. Tena teo ahy izy fa tsy mamorona ny saiko. Ohatra misy mandondony zany aloha. Neny raivo zany fa mba vao kely vetivety. Eny ary. Neny raivo zany fa mba vao kely vetivety. Fa inona koa zany kirotandrotanao andala tsara ao zany. Andraso jereko. Ohatra fataony paritaka tady daholo le kilalaon'ny voarina tao anaty gony. Fa misy voalavo ve zany ato e? Alora nga averina amin'ny toerany reto. Anahirana indray moa raha se eny ny hitan'ireto miparitaka eto. Rinona kosa ny kapokapoka vilia any an-dakoziny zany. Tena misy voalavo mihitsy ato trano ato ka. Efa voalavo ve dia anao toy izany? Andraso e? Sanatria ve dia tsisy ninona nefa ato e? Aleo maka rano hosotrona dia miverina any am-pandriana ka. Voary? Fa maninona teno? Voary mandehana miverina any amin'ny tontolo misy ianao fa efa tsy hafa miaraka tsony tsika e. Mandehana mandeha. Efa tsy namany dada sy neny tsony ianao fa aza mampijaly anay moa e. Rehefa tsy marina ny ranomasina no sady lasa nanjavina teo izy. Manao ve ahy? Tena hitako teo voary. Aleo mamonjy fandriana so reraka loatra koa no mahatonga an'izao. Fa taiza ianao? Avy nisotra rano tany an-dakozia. Maninona ny elabe ny tany? Misy voalavo ato trano ato ry se eno mbola nikariko an'ilay izy tao fa manan-kirotana torimaso fotsiny. Misy voalavo ahoana koa? Zango. Dia tratranao ve? Tsy hitako izay nalehany. Fa ny aza koa aloha. Ary ao matoria amin'izay fa mbola ifo maraina koa rapitso e. Aza diny no mividy pozim-boalavo rapitso. Se eno? Voary? Io indray voary fa milalao vovoka eo an-tokotany. Voary? Avy aty amin'iny? Mitodika fotsiny izy. Nitsoroka toy ny raha eo amin'ny tavany ny ranomasina. Lasa izy marina. Voary? Voary? Voary fa maninona ny ampijalianao neny? Mba miverena moa e. Se eno? Nendrefa? Angaha efa elabe ianao no teto? Ie, fa misy inona ry se eno tonga teo voary nendrefa fa tonga teo ahoana? Tsy haiko mihitsy izay mahazo ahy fa mahita azy matetika. Isaky ny miantso azy anefa dia mitomany izy dia manjavona avy eo. So dia lasa lavitra loatra ny sainao. Mahaiza ny olona anaka. Ny tsy fahaizanao mandanjalanja ny fofotona alahelo lalina ny mahatonga an'izany. Tena tsy izany mihitsy ry nendrefa. Fa ahoana ka? Na matory tsy misaina ninina zaho dia tonga eo foana izy mamoa ahy. Manao raharaha indray tsy tandrotandroko akory dia efa eo an'laoko eo izy. Ary somba misy zavatra tiany ambara ary matoy izy misehoseho matetika toy izany? Tsy haiko. Nitsikaritro fotsiny dia mitomany foana izy. Rehefa andeha hanampitamby asa dia manjavona tampoka izy. Ary mba efa nanao anaty koa nefa le fikarohana nataon'ny polisy e? Tsy mbola nisy vokany hatreto e. Manoa androany milaza fa handalo any dia tsy haiko na azo vaovao any na tsy. Raha izy ty anaka. Ary maninona tokoa moa izany raha miverina mamontsena amin'izay e? So mba izay no mahafaka andro anao kokoa tsy eritreretana be. Tova maika ampatsiahan'ny fisiny ry nendrefa izany ka. Mbola tsy niditra tao an-tsaina akory aho ianao milaza an'izany eo aza dia efa tadidiko sady ny sangisanginay. Niditraditra ny matezitra indraindray. Niantanantany manangolo ny foko. Tena tsy ho vitako ka.
dia inona ary ny atao e? Jerenga tena raha tsy efa tena atsatra dia afatra mihitsy sady mahia. Eny e, aleo ary fa ezaka e. Ezaka ny kaherin'ny saiko a, ezaka ny olona koa. Izay mihitsy re tsy atao a. Manoa ahoana ki? Maninona hoa ialany lasalasa saina be foana e? Tsy haiko akizy e mahazo ah. Fa misy inona? Eny e, niezaka nanafina taminao foana fa efa fotoana maromaro zay. Fa misy inona Manoa? Vadinao ve fiveranao asa olo-kafa? Olo-kafa ahoana koa e? Ka inona raha ny antony tokony hanafenanao amiko izay mahazo anao? Fitiavako anao no antony nanaovako an'izany ry se enao. Izany ve ny atao hoe fitiavana? Fa misy inona nefa e? Efa alina maromaro zay no miseho matetika amiko voary. Zany ho tsy haiko fa mitomany foana izy, manondro mianatsimy foana ny tanana, manao baiko moana izy fa tsy azoko zay lazainy. Zany ve? Raha azoko tsara nge zany dia miseho aminao izy rehefa alina, miseho amiko rehefa atoandro. Inona no ataontsika ry se eno a? Tsy hitako izay atao. Neny raivo ny teny tamiko fa misy zavatra tiany ambara angamba ny matoa izy misehoseho toy ireny. Dia inona nefa no tiany ambara amintsika e? Ka zany izy lazainao manondro tondro mianatsimy izany zao mety misy zavatra tiany lazainako. Nefa moa ny lelany efa ny raha mahita ireny fa ny sorin'ilay tsy matahotodo taminy. Dia baiko moana sisa ny ambara ny ampitain'ny tiany lazaina amintsika. Tena mety misy fahamarinany ihany a? Ary andao aloha antonga amin'izay ka amboary ny saina dia matory tsara. Ny alina koa mitondra fisainany. Hito ihany ny atao rapiso. Eny ary, izay dia rendrika sahady sy eno. Fatra-panometsiny azy foana hatramin'izay rehefa mitaraina izy fa tonga io voary. Zaho aty isehoany lavako. Nefa inona moa no tokony atahorako e? Zanako angeny e? Zanako tiako no sady tia. Indrisy tokoa mantsy. Marina raha tsy efa izy ilay izany manakirofoka gony azy zany. Manakirotana an'ilay kilalaony ampirimina. Mety angamba dia alana ato an-trano ato ireo kilalao roka. Ohatra hoe zaraina any amin'ireo zanak'olona sahirany ireny fa tsy dorana nary. Inona reny ataoko e? Hitsangana ho any ve a? Jerena tsy hakopakopaky ny rivotra mafy dia mafy avokoa ny rito ambaravarana. Ny feon'angely sy ny tararaka koa mety manao ny ataony, mampiaka-peo mafy dia mafy. Io ary voary fa mijoro eo ambaravarana. Ary tsy toy ny fahitako azy isan'andro ny endrin'izany fa tena simba tanteraka. Le endriny efa simba sarotika tamin'ny andro nahafatesany mijoro eo. Tsisy masony sady mijinika toy ny raha mitavany ranomasony. Ny foana mivoatra aby. Marina raha tsy lasa matahotra indray na efa niezaka nanatanjatsaina aza hoe tsy misy antony tokony atahorako azy satria zanaka tiako izy. Voary mandehana mandeha mandana mandeha any amin'ny tontolo misy anao any e. Aza ampitsaliany dada mandeha any zany zanako zany e. Efa tsy afaka miaraka tsony nge tsika e. Voary moa e. Zay fa lasa tena hotsaka ny atsembona ny akanjoko zany. Aleo miarina mitady rano sotrona aloha. Fo manomboka mivarotra koa andro any tonga dia olona fotsiny. Marina raha tsy tena matsiaro reka ka. Aleo hidina amin'izay ny tsena dia mandeha motika. Voary? Fa maninona hoa ianao mitoma foany? Mandehana mandeha voary a. Mandeha any zany zanako izany. Fa taritinao aiza?
avy alao ny tanako. Voary a, tena tsy afotsy mihitsy marina ny tanako. Tarity mivoaka ato an-tsena. Fa aiza nefa sika e? Manondro ny masony sy ny lelany izy ary mifony sady mitomany. Andriamanitra fa atao lasa mifoatra be daholo koa izay tondrony. Voary a, avy alao fa matahotra. Tsy tantiko mahita anao toy izao. Avy tsory ny tanako. Tena tsy hamelany mihitsy marina fa tarity mandeha ihany. Mihamanantona ny tranodrona ambiny izay. Manondro tondro ny varavarana izy sady manao baiko mona ihany. Andray manondro ny masony, lelany sy ny fony izy manao baiko mona fa ny olona ato amin'ny rambina izany nanasitra andreo taminy. Voary a, fa nahoana e? Tena tsy vanina. Reo izany namono anao. Andray tsy nampoiziko. Fa maninona eto ambaravarana ito ianao ry se eno a? Maninona tsy mandroso e? Fa misy inona? Tsy nampoiziko ry lambinina. Se eno fa misy inona? Nahoana finoanao ny zanako? Vonoko? Dia vitanao ve? Vonoka ahoana e? Anga dia tena mpamono olona mihitsy amin'ny fijerinao anazy zao ka. Nampoiziko ry lambinina. Mitony aloha e, dia aza vao amiko ny asa mahatonga anao manendrikendrika toy izao fa tena tsy azoko ka. Sanatria raha nendrikendrika anao a. Tsy androso koa e. Tsy andanorora aminao izay efa mpamono olona eo any amin'ny birao amin'ny polisitsika mifanazava. Tena tsisy azoko mihitsy ka fa lasa dala ve ianao ry se eno a? Ohatra ny tsy tompony tena izany izy. Marina ve izany voalazanao izany ry se eno a? Tena tsy nampoiziko ry manoa. Nambinina ve dia nahavita an'izany? Tsy mino a. Ka tsy misy afa-tsy izy bebe siza angeny ao e. Fanjany ambanivohitra. Dia izy ary aminao navita anao an'izany e. Bebe siza? Tsisy afa-tsy lambinina ry manoa. Ka tsy ampy atao porofeona amin'ny fitsarana ry se eno ny fahitana hitanao a. Tsy hisy anaiky an'izany mihitsy hoe avelony maty no nanambarany marina dia ampy anaporofona fa meloka ny olona ray. Ka inona ary ny ataontsika e? Avela iriariana izany ny mpanao ratsy. Nefa efa hita izao fa voary mihitsy no mitsoro manao vavolombelona. Mety angamba dia aleo lazaina manam-pahefana fotsiny ihany izany zava-misy izany e. Resahana izy ireo anara-maso ny fihetsika sy ny ataon'ny lambinina manomboka izao. Tsy maintsy ho fantatsiakeny foana marina ry se eno a. Raha ny tokony ho izy aza dia tsy tokony avy dia nitabatapany lambinina ianao. Manaona letsy? Lambinina? Ahoana le ty? Tsisy inona akory fa saky resaka kely aminareo mivady any tena marina e. Resaka inona izany? Inona moa fa ny mahakasika an'ireo zava-nisy tato ato reny e. Togaga sy fahalalana tanteraka matsy ny saiko tamin'ny fitoroanareo anahy. Tena ialana tsiny lesy a. Tena afa-baraka tanteraka ny ahy. Aiza ve dia ohatr' ireny ny zavatra nataonseno anahy. Avy eo koa dia tonga ny convocation ka avy any am-polisy. Manampy izany dia voararatsy hivoaka ny faritra manodidina nefa ny asako efa fantatra anareo tsara ny e. Zaho sady tsy afaka mandeha miasa anao akoran'ny olona fa pakatova. Tena miala tsiny lesy e. Ny manao zavatra tsy mora e. Aza atao andrava ny fihavanantsika izao e. Tsy maintsy natao anefa n'izao mba ahitana ny marinako. Tsy midika akory izany hoe meloka lahy. Ito ihany ny toyny. Tsy nampoiziko izany ho aiainareo amin'ireny e. Tadio nefa fa mahato mbola sa mandondona ny farafaranareo aty dia mahadio tanteraka aminareo ny foko. Eny e, azoko tsara ne izany e. Eo indray voary. Mitomany mafy izy. Ady manondro mianatsiny. Otrany manao baiko mona mba hitsanganaka eto am-pandrinako. Tamanadinangy izy izany e. Voary, fa ataonao ina ny tanako? Ho
aiza vary avelao tena fikiriny mafy marina ny tanako fa hoentinao aiza inona reny ataoko taritiny mitsangana aloha nga arahana any zay etondrany ohatray marina to mivomidanadana be ny varavarana voary veny namony ty voary fa entinao aiza amin'ity andro efa alim-be voary avelao dada moa tena tsy meno mihitsy izy marina andalo mitsena zao zay ary aninona dia akaiky ny tanimbary ety tongeto amin'ny vato-be izay ary tona fotsy ny tanako voary fa ho aiza ianao mandray zavatra ny tany izy fa inony ty ary to bokotra fa omena ho ataoko inona nefa ty bokotra ty ny feheziny mitazona n'lay bokotra ny tanako ary ny finy ny valahiko sady mitsika izy niala tamiko moramora voary fa ho aiza ianao voary atra nanao kompatanana izy dia nielavitra ihany tsy hitako tsony izy maro zay aho vao nahita ny voary mba nitsika rehetra amin'izay ny sehoan'izay aleo mamonjy fodiana malaky fa lasa matahotra mafy koa zany lasa indray izy vao raiky tahotra aleo atao bokotry ty soverika zay ary aleo sy nahazakazaka malefaka fa matahotra na dia volana ihany aza ny androko inona koa ary le nanapaka nandalo teo alohako teo iny indray marina ratsy olona iny ary nakaiza izy teo sanatrika olony ratsy tena zay ela vao efanena mpakakitaira manoa ary lasa sadaikatra sy mifandepandepatra mila tsy afindra nge zany tongotra zany fa maninona ry andriamanitro malemy ny lohaliko miamvoraka be koa ny lohako lozy ty andriamanitro malemy ny lohaliko mivoraka be koa ny lohako lozy ty fa inona daholo koa zany reko zany tena androany marina ratsy mpamosafy ty tamity fa afiantitra amin'ny boridana misarita-bolo be iza moa ny teny tamin'ny tena hoe mitadava raha ataony ray zafy le mena ty ahita raharahany tokoa moa tena an'io mifona rea mifona fa tsy hanao tsony tsy misy ao fonafony zany ry ty mifona ao aiara tsy misy ao fonafony zany ry ty ao aiara ao inga ny tena mba beo ano mba batonga ny amin'ny fazany ery oka rea mba velao tsisy an'izany ry ty lasa miondrika mandady tsara matratra zaho zaho amizay zavaliko amizay kisaka moramora lasa iafa mbola tsy tonga ere fasana avo amizany mazava kare zay fa marary maty tsisy an'izany ao alefa alefa ary tya ary to ampitolefika ho azy ry tony
maramara-pasana tery nyfady tena. Oay, tena nanofo ratsy be aho. Nety mifoarina anaraka azy tany am-pasana hono manoha. Andriamanitro, falaseza tokoa manoha. Totseto fa firy moa zao amin'ny 3 maraina. Manoa le hoe jereko any an-dakozia. Tsy ato. Fanakaiza re manoa e. Fanakaiza re mivato koa. Ary toa vonontanatana be mifaravarana. Lasa mivoaka ny tokotany ege manoa raha azoko tsara e. Fa misy inona ary? Manoa Fa mbola mangina dia mangina le zany amin'ny efatra zany e. Mbola mazava be koa ny volana na dia efa 10 araina aza ny alina. Tantara koa tia mamonjy lera vao maraina ity ka. Izao moa zany ny asa azony lahatao alorina ambinina rehefa tsy avelany sasany mivoaka ny faritrako. Ary aleo mandeha mafimafy sotary eo e. Ohatray marina. Vato misy olona mitsirara be ry alory. Andraso nge. Nefa raha zandray ny vao endrikendrika namonany io dia ahoana ka. Aleo miala ka. Nefa nge tsy maintsy eo moa ny lalako fa hiala ho aiza moa e. Aleo andeha mafimafy ihany. Fa naninona rio. Oay. Ary toa mihetsika nefa nge izany. Ary tsy masy zany izy ity ka. Fa to vonjeo fa maty. To manoa. Fa manina ty la. Fa nisinina. Tratra mpamosavy taty ay. Ole tsy mba peo ahitsangana. Ay, maty. Za nefa ty lesy tena maika le. Nefa ataoko ahoana moa ny amela lany zao e. Ao ary. Ao le tsy mitsangana dia aleo teriko vitivity la. Ary. Misotra letsy. Fa taiza tokoa ny felahy. Tsy efa nanafatra ny langa moa tamin'iny fa tsy azo atao mihitsy ne mandeha alina amin'ity toerana ity e. Tara lava be letsy zany. Tena tsy fidiny. Fa ahoana? Tonga aloha tsika ty. Aleo aloha to dia andefa mba efa eto elahy. Manaraka miresaka tsara fa tara. Mirary fahasalamana letsy. Tsy androzy velahy. Tena leo rangaha zokony any arina. Endray ary. Misotra betsaka letsy nambinina. Manoa, Andriamanitro, fa naninona re ty vadiko ty e. Fa taiza no manoa. Fa nisy inona? Za totofana fanontaniana aloha ary se heno. Manoa. Aloha pioa katoerana etsika. Fa naninona ianao? Masaka andro aliko. Taiza tamin'ny andro alina koa nefa ianao tena vita ny alamandry. Se heno. Ianoia. Dia zany indray fony zavanitranga tato a. Losy zany. Dia aiza sao zany bokitra zany? Aiza moa le bokitra ary manoa? Atsy anaty sondre atsy. Nataoko tsara pirinao. Aiza hoe reto tsy jereko zany. Tirina indray hoa. Tena tsy vaovao amin'ny masoko ty bokitra ty. Vahoana? Inona ny dikan'iny? Tena tsy vaovao amiko. Taiza reo no efa nahitako an'ity moa e. Ndraso hoe taiza more. Taiza rina indray hoa. Dia inona ny antony nameza mivoary an'ity amin'ny manoka? Tena tsy mety tadidiko reto a. Fa tena efa hitako foana io bokitra io. Zany? Olona tsy lavitra ny tompony io. Tsy azoko. Zao e. Makanesany amin'ny komisera dia meo azy ty. Omena azy atao ninona nefa? Zany ny antony nameza mivoary an'io anao ry manoa. Efa nampahafantariny an'sy eny ny trano misy ny olomeloka. Fa tany kosa nefa fa tsy afaka hitoroka tsy misy pirofo nareo. Zay vo azoko. Vo azoko koa. Ary zay vo tsaroko. Ninona ry ny andraivo? Tena amin'ny BBC izy bokitra io. BBC za? BBC za ve? Tsy mandiso any eritreritro e.
izy zany ny namono ny zanako. Tsy afaka ny amaly an'izany a. sao dia izao ihany dia ho any amin'ny pôlisy. Tena raha matotsy vanina tsy mataotody be voly velona. Ka re zay fa izy rehefa maty a vanmiady mapaty le srmoa tsy mahalahelo an'io le tsy mpamisavy maleminy anylahy avana ihany naripaka. Oka izay ry manoa efa maty izy, tsy mety angeza fitsaram-bahoaka ataonareo izao e. Zavatra tsy tokony atao izao, tokony miandro mitandro filamina aminareo. Mihitsy nysaazany mpampisavy e zany mihitsy aleo ho faty any rehefa trasaombovokaly Nyaina solon'nyena ry indray a maso solon'maso. Izao inoko tsara fa mba handry ampiadanana amin'izay ny fanahy ny voary kely zanako. Raha hatramin'izay zao lary nambinina no teny anay mpamosavy le raha matoy be iny a dia tsy nisy an'izao. Afaka nysoroka sy nitandrina tsara zay. Tsy afaka aho hita ny lahy tsara angamba tamin'irina azo ny lahy reny fa tsy misimonga ry zareo. Maika fa zazavy kely ny any no andeha hanontonona ny anarany aman'olona any. Angamby efa tsy namanareo tsony koa ohatr'izay. Ny avelo sy ny mpamosavy eto amin'ity tanàn'ity mihitsy ny tsy misimonga noho izany a dia manaova ny tsara sy ny soatra any. Ataovy lesony izao, mananjina ny aina ka tsy avela ny voary raraka tany foana ny rano raha tsy nitody tamin'izay nahavita izany. Jereo anie reny nahazo ny sehany taloha reny tsy nisimonga taminy ny fanantenam-bady ny gapimaso noho ny tsara tarehany. Jereo ny nahazo any manoa. Mety aminay ry indray dia tsy mipetraka eto amin'ity tanàn'ity tsony tsy tiako raha mbola eto amin'ity toerana nahitako tantara ratsy ity mbola ateran'ity sombiny haiko vao mitsaiko ity. Tsy misimonga sy tsy tery lalana tokoa ratsy. Tsy misimonga. Ramose-Tadan, ny aina Razavy, niaraka tamin'ny domena Karolina sy Namby Miventsy no namelona ny tantara. Nandra iveo ka migaza rakoto arivony. Tompona ndraikitra sy mpasana totosa Namby Miventsy.